sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafalena sy ankaravogna trano anoloranay fiarabagna sy firarentsoa ho atsika jiaby izay magnaraka sy mandray atrano reo fandarana maro samihafa miangavaty amin'ny onjam-peotsika radio Faniery Maria. Naizanaiza nitoerana misy atsika agnatin'izao vanim-potoana ny paka 2024 izao. Taafintsika sy alaintsika tahaka ny ho ampienana nasehon'ireo apôstôly sy vavolombelon'ny Kristy nandresy ny fahafatesana mba ahafahantsika ihany koa tena vavolombelona eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Amin'ity alahady fahadimy amin'ny fankalazana ny paka 2024 ity dia omeny eglizy loahevitra atsika dia ny hoe i Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Hoenontsika sy oraisintsika ampinoana sy ampitiavana ireo vaky teny masina omeny eglizy antsika amin'ity alahady fahadimy amin'ny fankalazana ny fetin'ny paka taona A 2024 ity sy ny fampianarana ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asin'ny apôstôly. Tamin'izany andro izany, rehefa nitombo ny isan'ny mpianatra, dia nimonjomonjo tamin'ny Hebreo ny Helenista, satria tsy mba nahina loatra tamin'ny fizarana ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tena tao aminy. Ka novoriany 12 lahy ny mpianatra rehetra, nilazany hoe tsy mety raha ilazanay mitandrina ny sakafo ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Koa amin'izany ry rahalahy havana iray finoana, mifidiana 7 lahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy masina sy fahendrena mba hametrahanay izany raharaha izany, ary izay kosa ikely aina amin'ny fivavana sy ny fitorian-teny. Nankasitrahany olona rehetra izany teny izany, ka nofidiny Etienne lehilahy feno finoana sy fanahy masina, i Filipo, i Prokora, i Nakanora
i Timona, i Parmenasy ary Nicolas, proselita avy an'Antiokia. Narosony teo anatrehan'ny apôstôly izy ireo, ka nametrahany tanana no nefa vita ny fivavahana. Dia niely ny tenin'Andriamanitra, ny amarobe dia be ny mpianatra tao Jerosalema, ary betsaka koa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masinda Pierre apôstôly. Ry ava-malala, manantona an Jesosy Tompo, izay vato velona no lavin'ny olona ihany tokoa, nefa voafidy sy sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra kosa. Ary ianareo koa dia mirafeta eo ambony toy ny vato velona, mba hitsangana ho tempolo fanahy, ho mpisorona masina, ka hanolotra fanahy ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa izany no ilazany soratra masina hoe: indro aho mametraka vato fehizoro ao Sion, dia vato voafidy sy sarobidy, ary izay mino azy tsy angehey. Koa voninahitra ho anareo izay mino, fa ho an'izay tsy mino kosa dia ny vato no lavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro, ary vato mahasolafaka sy vato lampy mahatafitohina, fa tafitohina amin'ny teny izy ireo, satria tsy nanaiky, sady izany rahateo no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, mpisorona manjaka, firenena masina, vahoaka navotana, mba hitorianareo ny hatsaran'ilay niantso anareo, hiala tamin'ny hezina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavany ny Tompo, ho tanteraka tokoa ny izany. Ny evanjely masina nisoratany masindajoany, ho ninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany, i Jesosy nilaza tamin'ny mpianany nanao hoe: oka tsy tebiteby ny fonareo, mino an'Andriamanitra ianareo,
ka minoa ahay koa. Misy toerana maro ao an-tranonireko. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha aho anamboatra toerana ho anareo. Ary raha efa lasa aho ka voavoatra ny toerana ho anareo dia ho avy indray aho akanareo ho any amiko, dia izay toerako no itoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalagna ho any amin'izay aleoko. Dia hoy Toma taminy, tsy fantatray izay aleanao tompoko, ka ahoana no afantaranay ny lalana? Ary hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankana amin'ny Ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha mafantatra ianareo dia ho nafantatra ny Ray koa. Hatramin'izao dia mafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Dia hoy Filipo taminy, asehoanay ny Ray tompoko dia ho ampy anay izany. Fa hoy Jesosy taminy, izay ilazay no nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrareo ihany ve aho ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny Ray koa. Ka ahoana no anaovanao hoe asehoanay ny Ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny Ray ary ny Ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko, fa ny Ray izay mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ny teniko fa izaho ao amin'ny Ray ary ny Ray ato amiko. Na farafahakeliny minoa ahy noho ny asany ihany. Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino ahy dia anao ny asa ataoko koa, ary anao mihoatra noho izany aza izy, satria mankany amin'ny Ray aho. Alleluia, alleluia, tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 mombeony vaovao mafaly. Alleluia, 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 tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 mombeony vaovao mafaly. Izany ary ny teniny Tompo, dirany ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, matetika isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro no very hevitra noho ny zava-misy. Sahirasaina ihany koa hoy ny fiteny ka manontany tena hoe mbola misy ve izao Andriamanitra izao? Aiza ny lalakombana? Aiza ny hafarana? Very fanahy mbola velona isika matetika, fa indrindra moa miatrika an'izao Kristy izao. Raha misy tokoa manko vanim-potoana ivolagnasika izany dia izao Kristy izao tokoa, ka samy manontany tena ho tafita ve isika sa ho rendrika ka izaly bebe koa eo anatrehany izao zava-misy iainantsika izao. Ary ny tena mafy aza dia ao anatin'izao aizina izao dia mifanometsiny ary mifanarasy misy aza dia hitasika ny vokatry n'izy ireny, na eo anivon'ny fianakaviana, na eo anivon'ny eglizy aza, na eo anivon'ny firenena. Ry kristianina havana, ny an'ity alahady fadimy ampaka dia asehon'ny eglizy amintsika, abaribaren'ireo vakiteny fa ho an'izay mandray an'i Jesoa eo amin'ny fiainana, izany hoe miombona amin'i Jesoa, i Jesoa mpiarabelona amintsika, i Jesoa nitsangako velona, i Jesoa nandresiny rasy, ary anisan'izany
ity fahavalo mitady anakorotana sika ity amin'izao kiondalana misy ny firenena, misy ny eglizy, misy ny fiainam-pianakaviana. Ry kristianina havana, sy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa Andriamanitra miara-dalana amintsika. Tadiditsika tamin'ny alahady fahatelo ary indrindra tamin'ny alahady lasa teo dia Andriamanitra mpiandrony tsara amin'ny lafiny rehetra hoy ny papa amin'ny taratasiny ho an'ny fanentanana mikasika ny vocation. Ry kristianina fa malala, lazainy Jesoa ary fa amin'ity alahady fahadimy ity marina mpiandrony tsara izy, fa izy no lalana ka noho izany sy tokony overina oviana isika raha izy no miara-dalana amintsika, ary izy no fahazavana ka afaka manilo tsara ny fiainantsika. Tsy mandeha amin'ny aizina zany tsika araky ny hira fanaotsika, ary tsy overy mandeha na oviana satria akekesika Jesoa. Sara nefa ny mampitandrina araky ny averimberitsika matetika, fa maro ny déviation amin'izao fotoana zao, ary maro koa ny mitarika amin'ny déviation maro isan-karazany, ka mila mitandrina. Izany indrindra no antony anatanterahantsika n'izao synode izao, mba tsy voafitaka isika fa i Jesoa no alarana mitondra antsika amin'ny fiainana ary mitondra antsika amin'ny fahamarinana. Zay tokoa ry kristianina havana, i Jesoa ny fahamarinana, izany hoe araky ny dikateny marina dia maro karazana, izany hoe tsy azo ozongozonina, marina tsara, mahisy tsara, ary marina dia miala amin'ny lainga sy ny fitapitaka rehetrarehetra. Ka izay indrindra Jesoa dia mifototra tsara ary ao aminy ny fiainana manontolo, ka sy azo ozongozonina. Ireo razasika nilaza hoe fisaka ny rariny ka sarotra diavana, ka raha mahita azy dia izany ny famonjena. Ka izay indrindra i Jesoa no marina, izy no fiainana, ary izay no mahamarina azy, ka noho izy fiainana dia asambarana ary fiadanana. Ka izay ny tian'ny eglizy ampianarina amintsika amin'izao alahady fahadimy izao manaraka ny alahady fahaefatra nibanjinantsika ny mpiandrony tsara. I Jesoa no fiainana, izy no lalana, izy ny fahamarinana. Ka amin'izao kiondalana irososika amin'ny fiainam-pirenena zao dia aoka samy atsapa isika, fa raha misafidy an'i Jesoa dia zay ny tena fiavozana ary zay ny tena fanorenana tena izy. Ry kristianina havana, ny evanjely androany dia matetika no vakina amin'ny fotoanan'ny fandevenana, zany hoe amin'ny fotoana sarotra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, satria raha mahita ny ireo avasika lasan'Andriamanitra isika miatrika ny vatana mangatsika dia very fanahy, very saina, mametra-panontaniana hoe izao ve no efarana. Raha mason'olombelona tokoa dia sarotra ny mandinika an'izay, satria ny zavatra rehetra natao dia potika indray mpimaso. Ireo apôstôly koa dia nina izany tebotebo izany rehefa nanambara ny fahafatesany Jesoa. Isika menakafo koa mandinika ny fahafatesany dia feno tebotebo ny fiainantsika matetika, ary indrindra tatoato, ary fantatra Jesoa mpiarabelona amintsika izany. Io no mahatonga azy nilaza tamin'ny apôstôly hoe aza mitebotebo ianareo, ka sy tebotebo ny fonareo, minoan'Andriamanitra. Izay no azo lazaina fa lakile fanalahidy ahafahasika miatrika ny fiainana na manaokory ny fiainantsika io, mino an'Andriamanitra. Ry kristianina havana, mety efa amintsika ihany koa ny tenin'i Jesoa io hoe mino an'Andriamanitra. Io zany araka ny lazaisika teo ny lakile amin'izay manazava n'izao ambarasika rehetra izao, ary io ny foto-kevitra tian'ny eglizy ho sapasika amin'izao alahady fahadimy izao. Io ny fanalahidy ahafahasika mahazo ny afatra rehetra, atolotra ireo vakiteny telo ny anyity. Inona marina moa ny dikany hoe atao hoe mino, fa indrindra miatrika ireo zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika. Raha ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, ny atao hoe mino dia miaino, zany hoe mampisokatra ny maso, mampisokatra ny fo, mampisokatra ny sofina, fa sy hoe mampisokatra ny sofina fotsiny, satria fantatra sika fa maro ny zavatra henitsika
fa indrindra amin'izao fotoanany fandrosoana zao nefa sy miaino isika fa maheno feo maro isan-karazany ka izay indrindra no tiasika hatao amin'ny fanatanterahana ny tsinôda iverina iaino tahaka ny nataony Andriamanitra tamin'ny Israely raha vony fakapanahy maro izy ka raha niverina dia nilazany hoe menoa ry Israely ary zay ny ahafahany fa ho tena vahoaka misy sy akandrina izany finoana izany zany ambara mivaky teny voalohany zany fa manambara fifandraisana izay ny oko sapasika ny olona afaka miaino mifampiaino dia manana fifandraisana ka noho ny paka araky ny fampianarana ataosika dia miverina amin'ny tena fifandraisana marina isika izay le hoe fahariana vaovao fifandraisana vaovao no henasika ka afaka mifampiaino tsara afaka miaino ny zavaboary afaka miaino ny manodidina antsika ireo avasika afaka miaino ny an'Andriamanitra ary zay indrindra no nambarany Jesoa tamin'ny alahady lasa teo raha isika ny nankalaza ny mpiandrony tsara dia hoy Jesoa milaza amintsika hoe ny ondroko dia ny ondrikondroko dia izay miaino ny feko ry kristianina havana raha izany rehetra zany no jerena dia ny fiainonan'Andriamanitra no atao hoe mino izany hoe miaino an'Andriamanitra ianao raha manatanteraka ny hafatra inao mivelona ny sitrak'Andriamanitra ko raha mino sika fa mpiarabelona amintsika Andriamanitra na dia maro aza ny zavatra mety manahirana mampitebiteby atresika ny zavatra mampizaly ny fahoriana na dia eo aza ny rivotra mifofofofo mitady andrava ny fiainansika toy ny arety mandoza ity krizy mafy etresika ity raha apetratsika eo anivon'ny fiainansika Jesoa raha i Jesoa no ekesika ho mpiarabelona amintsika dia mahatoky sy mahafantatra isika fa manamboatra toerana ho ansika zanak'Andriamanitra izy ry kristianina havana sy ankombre amin'ny zavatra maro ny fosika ka manatanteraka ny sitraponysika isika ary dia anamboatra ny fiainasika i Jesoa io la averisika matetika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika izany hoe manao ny sitrapony ray izay naneraka ny Jesoa mihaino ny feony dia izy Andriamanitra anao ny asasika izany hoe anamboatra anatsara ny fiainantsika ary ho lavorary aza satria lavorary Andriamanitra matetika nefa ry kristianina havana ny fahadisoasika dia sy manao ny asan'Andriamanitra isika fa igny asan'olombelona no tanterahisika asan'izao tontolo izao no tanterahisika ka ny vokany dia hitasika izy matetika eo amin'ny fiainasika andavanandro matetika isika sy mihaino ny feon'i Jesoa ka io no mahatonga ny fiainansika mikorosofahana ry kristianina havana sy fitadiavana toerana ny finoana fa mifametrahana ny anjara toerana mahazanak'Andriamanitra ny Jesoa raha ny marina izany dia Jesoa no mamboatra ny toerany ao amintsika anamboatra toerana ho anareo aho ka izay misy ahy no isanareo raha ny tena marina dia izy mamboatra toerana io dia mamboatra ny toerany ao am-posika ao ka raha miova ny fosika araky nylazainy Masinday Augustin sy hotony ny fonay raha tsy ao aminao ka raha ao amintsika ary Jesoa dia hotony izay zany hoe mahita ny tena lalana mahita ny fahamarinana mahita ny tena fiainana ka izay indrindra ary ry kristianina havana esory ao am-posika ao izay mety ho acombrement rehetra aoka izy Andriamanitra ny tompony fosika ka ny fosika amin'izay dia ho fon'Andriamanitra ka izay iainansika eto tany no iainansika any an-danitra ka izay no mahatonga ny Jesoa nilaza hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ry kristianina havana mamakivaky an'ity fiainan'ity isika ary ka izay misy an'i Jesoa no oko ho isy asika ihany koa nitadiavin'i Jesoa dia isika mahalala ny alehany tahaka no nivaliany an'i Toma hoe izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana izy sy ny ray dia ray ihany izany no mahampiarabelona an'i Jesoa ho ansika satria ao amintsika izy ao amintsika koa ny trinité masina satria olo raika amin'Andriamanitra isika na dia mafy aza ny rivotra afofofon'izao tontolo izao na dia mafy aza ny fakapanahy dia mitaridalana antsika Jesoa ka raha mino azy isika dia anao ny asa mahandriamanitra isika izany no vokatry ny batimy eo amin'ny fiainantsika entan'ny fanahy masontsika ka afaka manentana ny hafa koa sy hovery izay miaraka amintsika satria marina ny fiainantsika olonafaka isika izay manao ny marina no endry ary izany no tadiavin'i Jesoa amintsika
tsy hoe mandeha ho azy ny fiainana fa raha eo anivosika izy soa dia miaraka amintsika mandavorary ny fiainantsika araka ny lazainy hoe aoko lavorary ianareo tahaka ny falavorarian'ny ray entan'ny fanahy masina tokoa ary sika entan'ny fanolovan'ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra ary ankahirezin'ireo sakramenta izay manamasina ny fiainantsika sy ny finoantsika ka miroso amin'ny lalindalina kokoa ary dia izay no antenaintsika ho vokatry n'izao synode fahafito ary amin'izao fijanonana fahefatra zao katolika vita batemy aho manome asina ny finoana izany no antenaintsika ho tena vokatry ny paka eo amin'ny fiainantsika izany ny vokatry ny ezaka ataosika mamen'ireo sazoa saota araky ny afatry ny masony Maria amintsika ataovy izay lazainy aminareo izay azo adika hoe eno isaranaka ny teny ataoko aminareo araky ny hira fanaosika volan'ny masony Maria sika izao miaraka amin'ny papa manao rozery sika ka oka samy ezaka mafy amen'ireo sazoa saota amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fandaliana-pinoana amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa fandrindra ireo madinika sy mahantra amin'ny fandraisana tanana ary amin'ny fanatanterahasika ny fivoriana isan-karazany fandrindra ny synody ary ny fankalazahasika ny liturgia isaky ny alahady ary ny asabosy ihany koa noho n'izy andro ny fianakaviana andro ny masony Maria rahateo ry kristianina havana voalaza mivaky teny faharoa fa taranaka voafidy mpisorona manjaka isika satria efa ao amintsika ny asan'ny fanahy masina ka afaka manolotra fanatitra ara-panahy ankasiran'Andriamanitra isika entanin'izany fanahy masina izany isika ka ny fiainantsika manontolo no zary fanatitra ho an'Andriamanitra ary izay no anambarahasika fa miaino an'Andriamanitra mino an'Andriamanitra isika ny vaky teny voalohany manambara fa misy ny fifandaminana natao teo anivon'ny eglizy rehefa nisafidy ireo olona anatanteraka ny asa fanasoavana ireo apôstôly izany no antony fidianan'ireo diakra fitolahy sy hoe hanompo ny apôstôly ireo diakra ireo fa kosa manana asa sy andraikitra ao amin'ny eglizy ka fampianarana velona ho ansika io taratasy ny apôstôly io ho indrindra ny ao amin'ny asan'ny apôstôly sy mety raha ilozanay mitandrina ny sakafo ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany ry rahalahy havana iray finoana mifidiana fitolahy eo aminareo izay sara laza sady feno ny fanahy masina sy fahendrena mba hametrahanay izany rehetra izany ary izay kosa ikely aina amin'ny fivavahana sy ny fitoriana teny narosina teo anatreny apôstôly izy ireo ka nametrana tanana noho ny efa vita ny fivavahana dia niely ny tenin'Andriamanitra ny amaro be dehibe ny mpianatra tao Jerosalema ary besaka koa ny mpisorona nanaiky ny finoana ry kristianina havana fa amarininy vaky teny voalohany amin'izao lahady fadimy ampaka izao fa miroso amin'ny tena fiainana andavanandro eglizy ka mila ny fifandaminana ary dia azosika ny fanatanterahasika an'izao synôda zao andaminansika ny pastoraly eo amin'ny fiainansika ary izay mahatonga ny hoe isy tory lalana pastoraly ho asika ny tanjona moa dia nahatonga ny finoana sy ny fiainana andavanandro ifampitrotra ka amin'izay miseho ny maha kristianina katolika asika ka izay indrindra ry kristianina havana aoka ary iroso amin'ny lalindalina koa isika amin'izao synôda izao mpiarabelona amintsika tokoa i Jesosy mpiarabelona amintsika ny eglizy mizara ny manta sy ny masaka ao amin'ny eglizy kely dia ny fianakaviana ao amin'ny eglizy iraka ao amin'ny eglizy fototra ao amin'ny eglizy fiombonana miaingavany amin'ny eglizy kely fianakaviana ny fiainana maha kristianina ary ao anatin'ny fianakaviana no ivelomantsika ny finoantsika fandrindra amin'ny alalan'ny fahaizasika mifampieno sy mifanaja ka izay no mahatonga ireo apôstôly nametraka ireo fifandaminana isan-karazany izay mbola lovan'ny eglizy hatramin'izao tamin'ny alahady fahefatra iny tokoa manko ry kristianina havana dia nasiary ireo mpanaradiany akaikin'i Jesosy dia ny papa ny eveka ny pretra ny diakra isika nivavaka isika mba ho mpanompo mahatoky tokoa izy ireo ry Jesosy tompo engana izahay koa ho vonona mandrakariva maly ny ansom-pitiavanao hanompo ny eglizy hanompo ireo manodidina anay fa indrindra ireo izay sahirana sy madinika ampio zahay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ampiseho fa ianao tokoa ny lalana sy famarinana ary fiainana mba ho tanteraka ny vavaka ataonao hoe mba ho irayany izy rehetra ry kristianina havana ampanjaka tokoa ny famarina ny rariny sy nisy ny sika tsy kiraikiraiky ka hivelona ao anatin'ny fiadanana marina isika mba ho
ho zary fanehoam-pitiavana. Ampianaro izahay ry Masiny Maria reny o ahay eno any Jesoa zanakao, ary dia natanteraka ny sitrapony fa izay no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Masinday Josefo, ampianaro ny fianakaviana, fandrindra ny ray mpianakaviana mba hahitarika ny ankohonany amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra tahaka anao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.